vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandehandeha izy mba nanisik ampunyang palay aminiran ampitiavana be raha lasiana bavy ry mpanompon'Andriamanitra maro samihafa ry kristianina malala ry vahoaka ny fianaratsono iarabana antsika mianakavindray amin'ny alalan'ny zao fahitalavitra na onjapeo zay mampandroso anatsika izao izany misaotra ny tompo lehibe raha manana an'izao fotoana izao tsika mba hifampizarana ny tenin'Andriamanitra satria aoko fantatsika tsara fa ny tenin'Andriamanitra dia balsama entina manasitrana manafaka mitondra famonjena tsy takatry ny sainy ka dia zava-dehibe indrindra ny fifanatrehatava ny fifampizarana amin'ity andro mahafinaritra ity izany indrindra no anasako atsika rehetrarehetra zay mpanaraka ny fandarana mba ampiakarina kely ny volume afaka sady manao raharaha ianao no miaino ihany koa ny afatra raha toa moa ka mba ho amponao mihitsy no hipetraka satria mandritry ny 20 minitra eo eo no anjarako eto fa ny 10 minitra ambony dia ho atao amin'ny fijona vavolombelona dia mba mangataka anao hoe mba manana faharetana kely eo anatin'ny fanarana anty toroteny ity fa tena zava-dehibe ny fotoana zay iarahako aminao eto izany pasteur Iandra Jonarsoa ary no miditra ato amin'ny tokantranonao miaraka amin'ny zao afatra lehibe sy mezinezina izao ampitiavana be ary no ivavahantsika sy ametrahantsika mbavaka ny fotoana eo anatrehan'ny tompo ivavaka ny tenako ry tompo Andriamanitra tsara indrindro rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ianao misaotranao anony amin'ny famindramponao lehibe nafahako mitondra ny afatra miezinezina sy goavana zay afahana mamangy ny fanahin'ny olona eto fianaratsoa maro amin'ny olona eto fianaratsoa no tia hita ny voninahitra ao tia hita ny falebiazanao ary tia andreny amin'ny feonao androany na manahoana nefa na manahoana tompo zavatra zay azo everina fa mety manakatsaka na ny fomba afahana maheno ny feonao androany dia inoko fa ho rava sopotika zany ary tsy anana toerana sy anana fahefana zany satria ny sofinay ny fanahinay dia efa linany amin'izay afatra tian'Andriamanitra ampitaina aminay ta io ary amin'ny fotoana mba hisy fiantraikany eo amin'ny fiainanay misaotra tompo amen ia tamin'ny faranteo tsika dia niaraka tamin'ny iray mandray pasteur Ertina Randriary Malala ny resaka momba ny Elisa sy Gehazy ary tamin'izay vanim-potoana zay dia nanambara ny mpanompon'Andriamanitra hoe tena ny fatoriana ara-panana ny tsy fisokafan'ny masom-panahy dia mety hiteraka karazana blokazy karazana sakana karazana faharavana fampitena mihitsy eo amin'ny fiainana ito eo anatin'izay tsika satria zava-dehibe ny fotoana iarahantsika amin'ny sabotso avy izao ary tena hikatsaka mihitsy tsika hoe ahoana ny fomba tonga anao tonga amin'izay fifohazam-panamarina izay satria maro amin'ny olona tokoa ane amin'izao vanim-potoana zao ry havana no tena varimbarina matoritory ara-panahy tsy misokatra mihitsy tsy masom-panahy tsy mba mahita ny voninahitr'Andriamanitra mihitsy fa dia ohatrany hoe lasa manao rotina be fotsiny amin'ilay fanompona lasa ohatrany hoe mandefa hoany fa hoany fotsiny amin'ny azakazaka ara-panahy ny tanjotsika androany dia tsotra be hoe ahoana no ahafahanao
tena ho tonga am'izay fifoazam-pana lehibe sy goavana zay tian'Andriamanitra ho apetraka eo anaty anao zay. Ahoana ny fomba ahitanao lay fanjakan'Andriamanitra, ny falehibiazan'Andriamanitra, ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao? Zava-dehibe ny anaranao an'ity fandaran'ity hatramin'ny farany. Eto moa zany ny tena marina ry havana dia fifanentanana no atao. Fanentanana atsika mba ho avy amin'ilay fotoam-bavaka lehibe zay totosaina eto amin'ny foibe mivoan'olo koa tarandolo amin'ity asabotsy 7 ny volana janoary ity, amin'ny 7 ramaraina tsy diso zany dia misy ny fotoam-pivavahana, fanompo-pivavahana lehibe zay ho totosaintsika ato amin'ny foibe mivoan'olo koa tarandolo ambadiky nisy tension sel tarandolo. Ka dia ampitiavana be no anasako anao amin'izany satria maro no efa nandray fahasoavana ary maro ireo olona zay efa natory ara-panahy no ny fo ara-panahy, ny azakazaka ara-panahy. Zany zao no anisan'ny vaovao mahafaly lehibe satria amin'ity alahady ity tokoa dia anatanteraka batisa amin'ny fibebahana lehibe tsika. Raha sitrapon'Andriamanitra dia atao ety amin'ny tanàna zay Ambalakely, izay tanàna vao miditra ny Fianaratsoa moa zany ny batisa amin'ity alahady ity. Marina fa miakatra ny rano kanefa efa misy ny fandaminana ataon'ireo tompona andrakitra eto toerana ny amin'ny fandrindrana sy ny amin'ny fandaminana zany satria maro ireo olona zay mangetahitany te ho lasa lavitra sy te handroso amin'ny fanompona an'Andriamanitra izany mba hahatongava an'izay hoe azakazaka goavana izay. Zany mahatonga antsika amanjatony maro izy ireo no nanolo tena ho an'ny tompo. Raha ny tatitra azo dia misy amanjatony maro izy ireo izay nanolo tena iroso amin'izay lalan'ny batisa ifo ara-panahy ho tonga ho amin'ny fifoazana ara-panahy zay. Ary ho antsika rehetra zay mbola nisalasalana, mbola somary ny andry dia hotsika manao hoe fotoana izao ary fotoana tena ifoazana ara-panahy, iazakazana ara-panahy. Toroteny zay hitondra vatsim-panahy anao ary no toriana aminao androany matotoko 5:15 efa diso atsika loatra ary diso fatatsika loatra zay toko sy andininy ao amin'ny matotoko 5:15 izay. Hoy ny ten'Andriamanitra zay voasoratra ao vakitsika amin'ny anaran'ny tompo: sambatra ny madio am-po fa izy no ahita an'Andriamanitra. Sambatra ny madio am-po fa izy no ahita an'Andriamanitra. Ten'Andriamanitra efa diso fatatsika loatra zany ten'Andriamanitra zany, ary ten'Andriamanitra tsy zoviana amintsika mpijery na ny mpiaino ny fahita lavitra. Toroteniko ihany koa teto Fianaratsoa teto Tarandolo tamin'ny sabotsy lasa teo ihany koa zay ten'Andriamanitra zay. Fomba ahoana no ahatonga ny olona anankiray ho tonga amina fifoazam-panahy marina? Fomba ahoana fanontaniana mipetraka dia hoe fomba ahoana no ahafahan'ny olona anankiray tena ifo ara-panahy, hiala ao anatin'ny torimaso, hiala ao anatina fahavarim-barianana, hiala ao anatina fangatsatsiahana? Tsotra ny lazain'ny Baiboly: sambatra ny madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. Rahala sy anabavy izay mpijery sy mpanaraka an'ity fandarana ity, zava-dehibe amin'Andriamanitra ny atongava amin'ny fifoazam-panahy ao anatinao, ao anatin'ny fanahinao, ao anatin'ny fonao. Zava-dehibe amin'Andriamanitra mahitanao tena irehitra sy androso ary iazakazaka ara-panahy. Zava-dehibe amin'Andriamanitra ny mandreny feonao ao anatina fotoam-bavaka amina firehetana ara-panahy. Fa zavatra lehibe mihoatra no izany rehetrarehetra izany koa nefa ry havana, ny hafalian'Andriamanitra raha mahitanao ao anatin'ny fahadiovam-po. Tadio ry havana fa ny loto ao anatin'ny fo dia miteraka fahafatesana ara-panahy. Ny loto ao anatin'ny fo dia miteraka fahampitehana ara-panahy. Be dia be ny olona voafitaka, ary tenina voafitaka satria no heveriny fa rehefa mivavaka izy dia zay no antsoina hoe zay no tediavin'Andriamanitra. No heveriny fa rehefa mahay mihirany tsy misy rehirehako izy, na mahay mihiran'ireo hira vaovao amin'izao vanim-potoana izao hira fiarahana, dia mieritahitra fa zay no tena akasitran'Andriamanitra, na zay no atongavan'ilay fifoazam-panahy ao anatiny. Ny fomba atongavan'ny fifoazam-panahy ao anatin'ny olona nefa ry havana
dia tsy amin'ny etsiketsika ivelany na amin'ny fombafomba ivelany fa ny fomba tongava amin'ny fifoazam-pana ao anatin'ny olona dia miaingy ao anatin'ny fon'ny olona. Ny fon'ny olona anankiray rehefa madio dia anomboka zay ny fifoazam-panahy. Tadio fa tsy afaka ny fony ara-panahin'ny olona izay mbola ao anatina ratrapo, mbola ao anatina valifaty, mbola ao anatina fahavesarana. Tsy afaka ny fo ara-panahy ny olona anankiray raha toka mbola ao anatin'ny olona ny karazana toepo zay tsy mendrika na tsy mety. Raha lasana mbavy zany rindra ny mahatonga anay androany mijoro ary ampianatra ny olona eto fianaratsoa. Zava-dehibe ny fahatongavanao any am-piangonana fa tsy midika fa mifoara-panahy ianao raha tonga any am-piangonana nefa maloto ny fonao. Fa ny zava-dehibe voalohany alohan'ny tongava amin'ny fifoazam-panahy ao anatin'ny fiangonana anankiray na amina mpanompon'Andriamanitra anankiray ry havana dia ny fahadiovam-po. Ary maro ny kristiana voafitaky io fahadiovam-po io, maro ny kristiana voafitaky ny fony amin'izao vanim-potoana izao. Zany no mahatonga ny baiboly milaza manao hoe fa mamitaka ny fo ary mamitaka mihoatra ny fon'ny olona anankiray. Ary be dia be ny olona efa voafitaky ny fony satria nahoana ho ianao voafitaky ny fon'ny olona satria no heveriny fa zay zavatra titinina, zay zavatra metimety aminy ihany no ho atao. Fa tadio anefa fa raha tena hifoha ara-panahy marina, raha te hifoha ara-panahy marina ny olona anankiray dia ny zavatra tazan'Andriamanitra voalohany amin'ny olona io dia hoe hanana fahadiovam-po ve io olona io. Ny fahadiovam-po dia anisan'ny teboka lehibe takian'Andriamanitra ho an'ny olona zay tena vonona ny fo ara-panahy, ho an'ny olona zay tena vonona ny azakazaka ara-panahy. Zany ane ry havana no nahatonga ny Saoly niala teo amin'ny fitondrana tsy nisy fifoazam-panahy e. Mba fantatrao rehefa tonga Goliata teo anatrehan'ny zanak'Israely dia nilazainy baiboly indrindra tamin'izay vanim-potoana izay dia hoe niorooro ny Israely sy Saoly mpanjaka. Fa nisy lehilahy anankiray kosa lazainy baiboly natao hoe Davida izay nilaza fa tena ho ataoko tahaky ny anankiray ambera na ny liona ny fomba aminona n'io lehilahy io. Rehefa nahafaty any Goliata i Davida dia nanomboka ny hirahira ny zanak'Israely rehetra manao hoe Davida nahafaty alinalina fa Saoly nahafaty arivoarivo. Teo no nanomboka nisy problema amin'ny fony Saoly, teo no nanomboka nisy olana ary nahatonga le fifoazam-panahy tao anatin'ny Saoly podika sy rava satria nanomboka teo dia nisy fo feny fialonana tao am-pony Saoly. Tsy mba tao am-pony Saoly zany hoe makasitraka an'Andriamanitra ny amin'ny fisandratany ralahany, tsy mba tao am-pony Saoly zany hoe mitehaka sy manome voninahitra an'Andriamanitra noho ny amin'ny fandresena zay raha manana na alavan'ny Goliata. Fa ny tao am-pony Saoly dia hoe manomboka mitady anana ny lazany ty Davida ty tao anatin'ireny hirahira sy ny ikaikany vehivavy maro teto tanany ireny. Nanomboka teo izy, nanomboka nanana toe-po feny valifaty, feny fialonana. Dia jerefo fa na le fifoazam-panahy teo amin'ny Israely tonga dia potika rava noho ny amin'ny karazana toe-po ratsy nanana Saoly. Ry ralasana bavy malala, ry mpino sy mpivavaka naiza naiza, ity toroteny ity tsy natao an'ny olona zay azo heverina manao hoe ato amin'ny trano fivavahana vahaon'oloko ihany, fa natao an'ny kristianina rehetrarehetra. Eny fa na tsy kristianina ihany koa dia natao iaino an'ity toroteny ity. Ny loto ao anatin'ny fonao io ry havana ny mahatonga anao bloqué ary mahatonga anao tsy tonga amin'ny fifoazam-panahy. Baiboly dia milaza fa tahaka ny hanambinana ny fanahinao no hanambinana anao amin'ny zavatra rehetra. Zany hoe rehefa mifony ara-panahinao dia manaraka ho azy ny fitahiana rehetrarehetra sy ny fahasoavana rehetrarehetra. Fa rehefa matory zany ny ara-panahinao dia bloqué, tafajanona daholo zany rehetrarehetra izany. Ry mpanompon'Andriamanitra jaina zay manaraka an'ity fandarina ity,
vao mahafaly lehibe no ampitaiko aminao amin'ity fotoana ity fahasoavana tsy misy ohatry ty rendez-vous lehibe no mena ny tompo anao amin'ity sabotsy ty fa 20 ny volana janvier amin'ny sabotsy avy zao eto amin'ny foibe ny vahaon'oloko eto atarandolo ambadiky ny station sel misy efitrano ngeza be anankiroa faran'izay ngeza malalaka ao mazaka olona manarivony maro ary be de be amanarivony ihany koa reo olona tonga mivavaka ao anatin'izany fotoam-pivavahana zany rehefa sabotsy fa nirao dia mba fotoana mangin'Andriamanitra anao ty ry fianaratsoa hitan'Andriamanitra loatra ny karazana problème ao anatin'ny fonao hitan'Andriamanitra nefa ny etaetanao sy ny tanjonao fa maninona renao tsy mety tonga ny amin'ny tanjonao mihitsy ndraindray sao dia ao anatin'ny fonao misy olana ndraindray sao dia le tontolo ny ara-panahinao tadio fa ny ara-panahinao raha tianao hiazakazaka dia miankina amin'ny ao motera ao amin'ny fonao ao io raha vao tsy stable tsara ny toe-ponao dia aza mieritreritra no lasa lavitra ianao jereo ane saule eritreritra izy manao hoe za efa mpanjaka ny Israely Andriamanitra rehefa nifidy ahy Andriamanitra nametraka eto amin'ny toerany dia niereare sy ny eboebo izy fa zao fanjika indray mandeha kely fotsiny nalavo an Saul dia ny fialonana ny Davida ny fialonana ny Davida rehefa nialona ny Davida Saul noho ny amin'ny hirahiran'ny olona sy ny tenin'ny olona teny an-dalana manao hoe Saul nafaty arivarivo fa Davida nafaty alin'alina dia tsy zaka amin'ny folo Saul ny eritreritra an'izany ary rehefa tsy zaka amin'ny folo Saul ny eritreritra an'izany inona dolo ny zatra nitranga na dia nanana ny toeram-bonany ary izy dia nidaraboka na dia nanana ny na dia nanana ny toerany sy miaramilany ny ambonazy ary izy dia niongotra teo azy vokatry n'inona fialonana ny rahalahiny ripiny malala azavitahana amin'ny toe-po ratsy io ny fonao azavitahana amin'ny toe-po feno avinavina feno fialonana feno fiatsaram-belatsi feno karazana ratsy valifaty io ny fonao misy pino tonga eto manatrika an'ity télévision ty onjapeo ty zay tena mbola ao anatina karazana favesarana zay mbola ao anatina karazana valifaty ary mieritreritra mbola tena anao faran'zay zokony mihitsy amin'ny herinandro mieritreritra ny tena mbola anao faratapiny amin'ny famaliana faty mihitsy amin'ny herinandro ary mieritreritra ny andamindamina programme dia hoe tsy navoata amin'iny fa ho ataoko mamay kosa amin'ity manaraky ty za ty ilaza aminao atsara io programme ratsinao io atsara io toe-po ratsinao io fa io ny mamotika anao ripiny malala io toe-ponao ratsy io ny mahatonga ny fiainanao tsy mahita varany tsy mahita nyzay rehetra voninahitr'Andriamanitra io ny mahatonga anao dépassen'ny olona vao nivavaka androany ny olona vao nivavaka androany mantsy ry havana mora atoro mora tenenina fa ndraindray tsika efa zokizoky ara-panahy dia mieritreritra manao hoe efa hainay zany efa tratry ny avinavim-panahy efa tratry ny karazana avinavina ara-panahy ry havana malala ndrao dia diso zavatra ray loha isika amin'izao vaninandro faran'izao olona zay ny baiboly sambatra ny madio apo fa izy no ahitan'Andriamanitra ry vahoaka malagasy indrindra isika eto Fianaratsoa tsika ty amin'ny toerana maro samihafa zay andrenesantsika an'izao toroteny zao mamangy anao Andriamanitra ary tadio fa ny famangin'Andriamanitra anao amin'ity ndray mitoraka ity dia mikitikitika ny fonao mihitsy izy ianao mpivavaka nefa ianao maloto fo ianao mpivavaka nefa ianao be felonana ianao mety mivavaka kanefa misy avinavina ao am-ponao ianao milaza fa mivavaka kanefa misy valifaty ao anatin'ny fonao ianao milaza fa mivavaka nefa misy frériana sy febebona ao anatinao ianao milaza fa mivavaka sy matahotra an'Andriamanitra kanefa misy zavatra tsy normal ao anatin'ny fonao azavitahana raha lasana bavy ny fonao ny fo dia mamitaka mihoatra noho zay zavatra rehetra fa za mangataka anao azavitahana Andriamanitra amin'ny alalany toe-po ratsy ao anatinao io azavitahana Andriamanitra fa androany Andriamanitra dia miteny aminao mibebafa mbola tsy tara elao ny toe-po ratsy rehetra elao ny toe-panahy ratsy rehetra zany eny mahatonga amin'ny fifoazam-panahy misy fotoana ianao te hivavaka mafy be misy vanim-potoana ianao te hirehitra ara-panahy fa misy vanim-potoana ianao tonga dia maina ohatry ny kitay tonga dia maina tsy
tenenina eo am-pandoliana lozanao mijery telefôna fotsiny de mijery repertoira de lozanao varimbarina fotsiny tsy mahita tenenina inona mahatonga anao maigna maloto ny fonao maloto ny fanahinao misy loto ao anatinao ao zay tian'Andriamanitra ho diovina androany za androany de manetana ny mpino eto Fianaratsoa ny vahoaka eto Fianaratsoa na avy amin'ny fiangonana inona na avy amin'ny fiangonana inona manetana anao manana fahadiovam-po ry pasteur malala ry pasteur malala azavitahan'Andriamanitra ny amin'ny anarana maha pasteur atsika kanefa mifotsika mety feno loto sy feno fahampitena sy faharavana zany ane ry havana no mahatonga ane manasanao hoe tsy hanavana finoana ny fitopivavahana tanterana amty asabotsy ity amin'ny sivora maraina eto atarandolo eto adibadika extension cell zany no antony anasana ianao zany ny antony andehanan'izao onjapeo zao zao fahita lavitra zao renao fitiavan'Andriamanitra anao tian'Andriamanitra loatra ianao ary tonga amin'ny fifoazam-panahy fa maninona tsisy fifoazam-panahy tsony ao anatin'ny fiangonanao ry pasteur satria indraindray misy fialonana ao anatin'ny fonao fonjoro ny vaon'oloko vonanao hoe anao croisade ngeza be eto Fianaratsoa de efa nanomboka natahotra ianao de naka ny toerany saoly ianao ny orooro zahay raha tonga eto Fianaratsoa rahalahy tsy sanatiaviny vava ho tonga fahavalonao fa ho tonga androbaka fanahin'olona ho any an-danitra rahalahy tonga hiazakazaka hamonjy fanahin'olona ho any amin'ny fiainana mandrakizay hanala ny olona ao anatin'ny fatorotoriana ra-panahy zany mahatonga anay mampirisika ny olona hiazakazaka ra-panahy azay raha miantso olona eto de tsy hoe manjono ao anaty koveta araky ny filazanao azy fa manjono ny olona zay te hifoa ra-panahy zahay manjono ny olona zay te hiazakazaka ra-panahy zahay ry havana tianao Andriamanitra tiatsika rehetra Andriamanitra ry mpino malala dinio ane inona mahatonga anao tratran'io blocage manahira-tsainanao mampivadikatoanao io inona no mahatonga anao tratran'io kazana sakana tsy mety vova io nampiasaina daholo atany amin'ny dadatony ento atany amin'ny fianakaviana fa zay milaza fa manam-pahaizana sy manamaizy azy fa maninona ny vova ny problemanao ny tena olana de zao misy zavatra mila reglena ato olona zay ny baiboly zay madio am-po ihany no ahitan'Andriamanitra matitoko 5:15 manasanao na hoavy ny orana na mipody ny cyclone na tsy mipody na mbola manerika ny andro na ratsy ny lana andeha tongotra ianao na hokotsan'ny orana manasanao na hiazakazaka amty asabotsy te azavarim-barina vonjeo ny fanahinao fa efa ho avy Jesosy vonjeo ny fanahinao fa efa ho avy Jesosy ary efa eo pototry ny varavarana ny tompo miandry fotsiny izy topy avy amin'Andriamanitra miandry fotsiny ny anjely topy avy amin'Andriamanitra ny amin'ny fampamanenona ny trompetra na ny anjomara efa eo pototry ny azo mifamaky ndreo de ho tary ianao za manasanao zavarim-barina aza mitodika itsony makany amin'ny toerana zay azo everina manao hoe manavesabesatra ny fonao diovo ny fonao za miantso mpino rehetra ny kristiana rehetra diovo ny fonao am'izay anananao alahelo tsy mahasoa anao mitahiry an'io alahelo ao am-ponao io tsy mahasoa anao ny mitahiry an'io problema vesatra ao am-ponao io ho potika amin'io ane enao hoe ho rava amin'io ane enao hoe io fitoem-ponao io ane no hamotika anao hoe zay no mahatonga ana mananatra miteny amin'ny mpitiavan'Androany amin'ny foko rehetra avoto ny fanahinao avoto ny fanahinao avoto ny fanahinao fotoana lehibe no anasako anao eto atarandolo ny asabotsy fa 20 ny volana janoary na amin'ty asabotsy ty amin'ny 7 ora maraina tsy diso nasako anao satria fantatry fa tia anao Andriamanitra aza vela ho tara ny famonjen'Andriamanitra ny fanahinao aza vela ho diso anjara amin'ny famangin'Andriamanitra ny fonao fa raha mamangy anao Andriamanitra androany de tadio fa izao ny fotoana tsara indrindra ndreo de ho tediavinao ny toriteny tahaka zany ka tsy ahita tsony anao raha mbola ianahana
raha mbola eritreritriny andeha anao mission ianao hoe fitaiko mihitsy missionko fo ibebaka sao de tara loatra tsy nisy nampanatenanao fa mbola hovelona ianao raha ampitso tsy nisy nilaza taminao fa mbola iaina isika raha ampitso noho izany zao ny fotoana matory renao ty toriteny ty mamangy anao Andriamanitra ivavaka ny tenako raha sitraka ao ametro tanana ny fonao de avereny mafy zao vavaka izao Jesosy o misaotra anao anoho izany afatrao zany fa fantatro loatra fa ty ahy ianao vonina ny ova Jesosy ary vonina ny anaiky ny sitraponao Jesosy o te hitoetra amin'ny fahadiovampo aho ary te hanala reo vesatra rehetra ao anatiko ao mamindrafo amiko Andriamanitra nanota teo anatrianao aho mamelany eloko ianao Jesosy o ankehitriny ihany koa de mamelany eloko reo olona rehetra se nanavesatra ny foko aho eto anatrianao nanaovako izany vavaka izany amin'ny anarany Jesosy mangataka anao a Jesosy afao aho mangataka anao a Jesosy afao aho Jesosy o nefa ianao ny miasa sy miditra antsetro amin'ny fiainako de azoko antoka fa ho afaka androany misaotra Jesosy amen ivavaka ho anao ankehitriny ametrao tanana ihany ny fonao matoka Jesosy fa voarainy olona ny afatry ny teninao ary zay rehetra nandatsaka ampoany zany afatry zany de enao hiasa ary zao olona mangetaeta rehetra na tamin'ny fahitalavitra na tamin'ny injapeo de matoka fa hita azy reo ianao omba azy reo ianao anafaka azy reo ianao hitondra fiainam-baovao amin'ny fiain'izy reo ianao anangana azy reo ndray ianao mba tonga azy ho tonga amin'ny fifoazam-panamarina se fa fifoazam-panamarina sy tsisy kilema ary misy matoka fa le fifoazam-pana zay hitranga eto fianaratso de ombadika zao toriteny zao amin'ny anaran'i Jesosy amen sotranao nanaraka hatramin'ny farany zay toriteny zay afatra lehibe sy mezinezina zay mame fotoananao amin'ty asabotsy fahavalamboroapolo ny volana janoary ty amin'ny sivoramarina tsy diso eto atarandolo ambadiky ny station sel tsara manamarika fa ny alahady sika dia anatanteraka batisa amin'ny fibebana lehibe na de somary miakatra ary ny rano iaho na avy ary ny orona dia hototosatsika zany batisa fibebana lehibe eto amin'ny ambalakely eto ambalakely no atotosatsika an'izay batisa miezinezina batisa lehibe zay no heverina fa antoko ny famonjena ho atsika rehetra eto fianaratsoa noho izany matoko sy mino fa hiazakazaka sika ao anatin'izany rehetrarehetra izany ny tompany hitantsika minakafy mirary soa tompoko de tonga fa soa daholo tsy hozaka ty volo ty vavaka ataoko eto androany ty tsy hozaka satany ty vavaka ataoko anao eto ty manomboka any amin'ny farany arina any izy vehivavy ao hiala ao anatin'ny herin'ny démoni izy lehilahy ao hiala ao anatin'ny herin'ny Lucifer izy vehivavy ao hiala ao anatin'ny herin'ny famosaviana toriteny pasteur de zay tia mpaminanina rehetra teny amin'ny pasteur eo dia raisiko ampinoana daholo eny manana finoana azo trano de niraisiko ampinoana le izy de nahazo trano ahy amin'izao fotoana zao efa telo taona mahery eo zao navitan'le trano tena voninahitra ho an'i Jesosy fa tao anatin'ny simoanina nanaovana an'le trano vita trano finition rehetra rehetra amin'izao zay tsy manofa tsony fa lasa mampanofa indray de nitain'Andriamanitra de fenipokipoka antsena de nanoko trano de ty trano ty zany tena tsy famela rehefa tena mita io Andriamanitra de tena hoe mita maneo ny hery izy trano zao tao anatin'ny enim-bolana trano lehibe efatra dimy misy lalatsara 4 étages misy de lasy kely any ambony 4 étages le izy vita tsara carreau tsara varavarana vy
misy gabe fosy ty dia vita ry izay ny tena zay mifaramila hoe rehefa tena mitandrymandro dia tena mitah mihitsy devoly sy ny aretina nampahory ianao io reo ozina vokatsy ny tsirary nataonao reo ozina vokatsy ny tsirary nataon'ny ray aman-dreninao vokatsy ny fahotanao reo ozina vokatsy ny adalana vitanao isery tsy ho takatsy ny saina hidinao anatinao amin'ity vavaka zay ataoko ato ty tsy ho zaka ny devoly ty vavaka ataoko ato androany ty vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijoronao vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataonandriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha tanteny izy mba asitrana